manomeza dia omena ianao. Tsy nilaza hoe mangatà dia omena ianareo fa hoy hoe manomeza dia omena. Raha amin'ny toeran'ny mpangataka mantsy ianao dia mijanona madinika, kely sy bitika ianao ary ilay olona angatahanao dia hibaky izay tianao rehetrarehetra. Mieritreretra anao hoe olona anankiray mitaingy soavaly, rehefa mitaingy soavaly izy dia asiany karaoty eo amin'ny lohan'ilay soavaly, izy mitazona an'ilay karaoty ohatr'izao, dia ilay soavaly te hihinana mafy an'ilay karaoty dia manenjika an'iny, izay ny atao hoe fanandevozana. Ka raha misy olona mitioro lava aminao miteny hoe zay maharitra mangataka ny omena dia mailoha ianao fa mety fanandevozana ny ao an-tsainy, satria nahoana efa azony izay nilaina, zay vao omena ilay tadiavinao. Ohatran'ilay tompon'ny soavaly, rehefa tonga ny soavaly zay vao omena sakafo. Manomeza dia omena ianao. Afaka manome ianao, aza miteny ianao hoe za tsy manako omena, tsy hamanana ianao, vao mitsikitsikinao dia efa azonao omena. Rehefa mitsika ianao, mahate ho tia ianao zay, mahate hanampy ary mahate hanoha. Afaka manampy koa ianao raha ohatra misy olona mavesatra entana, entony entana. Misy olona mitaiza mila omena toerana, omeo toerana izy, manome fitiavana ianao amin'izay fotoana izay. Ary aza manao hoe mba manomeza kely, aza manao hoe mba omeo valiny ny fiainana no hamaly ianao ny ray androany. Dia torak'izay rehefa mitady asa ianao, aza maika hangataka hoe omeo asa tompoko, omeo asa tompoko. Tsy izay, fa fantaro izay mampiavaka anao, fantaro izay mampahay sy mampamilay anao, fa ilay mpampiasa, ilay asa no hanantona anao hitady hoe avy ianao omena ity asa ity. Mahaiza ianao maka ny toeran'ny mpanome, manomeza dia omena ianareo. Raha mangataka tsinona ianao dia farafabetsana ilay nangatahanao no azonao, fa raha manome ianao dia hahazo fitiavana ianao ho an'ilay olona avy amin'ilay olona nampianao. Raha nanome ianao dia hahazo fitokisana ianao ho an'ny mpampiasanao. Ny mangataka dia mahazo vola sy zavatra, ny manome dia mahazo fitiavana sy mahazo namana. Manomeza dia omena ianao.